momba ny assurance chômage. Ny assurance chômage misy karazany roa. Indray ny ataontsika hoe cotisation volontaire, système par capitalisation. Zany hoe mandoa 10 000 ariary ohatra le olona isam-bolana na 15 000 ariary, dia raha sendra very ny asany dia mahazo ny karama 2 volana, 2 volana, 3 volana, 4 volana, c'est arakaraky ny cotisation ataony. Zay ny solution ray. Ny solution fandroany ao anatin'le latsakemboka, ny voalohany ny fiantsonana azy système par capitalisation, c'est enao no volontaire mame an'le izy, fa le système par répartition obligatoire. Ny rehetrarehetra tsy maintsy mandoa apahan'ny cotisation. Ohatra hoe ampiana 200 na 200 na 300, koa raha sendra hoe very asa le olona dia zay very asa rehetra dia misitraka le assurance chômage. Ka io zany efa manomboka zao, efa manomboka miresaka amin'ny partenaires sociaux dia manomboka ny étude fa ny eritreretina amin'ny herintaona efa misy proposition tonga lafatra amenan'ny fanjakana mba azahoana mampiatra anazy amin'ny début de l'année prochaine.